Sotranao amin'ny fampiramponao rehetra izay efa natosaka ao be dia be indrindra tamin'ity toerana ity, tamin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra izay mbola zarainao ho anay tamin'ity andro ity, ary ilazanao marimarina fa mpiandro lehibe ny fananay tokoa ianao, ary tianay indrindra ka rehefa ty hatramin'ny voalohany dia ho tianay hatramin'ny farany, ary ambaranao amin'izany fa tsy tianao hisy ho very na iray aza. Reo naloranao hatramin'ny tena mandranao, vidinao lafo tokoa zany, fandraisinao an'ny tenanao izy, dia nampidirinao ny fanjakanao mba ho zanaka hitoetra ary andovan'Andriamanitra sy ho pirailovana aminao Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy mandrakizay. Misaotra anao mampitandrina anay, mampiambina anay, mampatsiaro anay fa mandalo tokoa zao rehetra izao, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra irery no ataonao haharitra ho aminao ary dia haritra mandrakizay andova tokoa ny fiainana mandrakizay avy aminao. Mbola mitenena aminay ry Jesosy eo, antero, hamafisy orona, hamaka tsara, ilentika any amponay ny tenin'Andriamanitra dia ny hevitra ho atonga famonjena mba tsy herikerika foana zay, na mora hovitany na ny fonay, na ny manodidina anay, na ny reniny sofinay, na ny hitany masonay, fa mandalo sy ho levona zao rehetra zao, fa ny teninao irery tsy andalona ho levona fa verona sy mahery ka mitondra fiainana ho famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra tokoa nandresy nandray ary mihazona ny tenin'Andriamanitra. Tompo, mana masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Faly indrindra manolotra ny fiarabana masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ho amintsika tsirairay avy amin'ity andro ity, efa nomena antsika izany indrindra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary mbola anterina amintsika mba ho tafahorona tsara ao amin'ny tompontsika amin'ny alalan'ny fiainona sy ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Ho raisitsika araka izany ny filazantsara araka ny Mateo toko 2:20. Ho raisitsika amin'izany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 7:10 anteritsika ny famakina azy, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana tamin'ny indray ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Ary izy naneraka ny mpanompony iantso izay efa nasaina mba hankao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy neto avy ireo, dia naneraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe, lazao amin'izay fanasaina hoe, indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, ko mankanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahony akory zany fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny varony. Ary ny sisa nisambotra amin'ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka amin'ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa zahay efa nasaina no tsy mendrika, ko mankanesa ianareo ho any amin'ny sampanandalana, ary izay hitanareo dia asao ho amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namoro zay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia fenimpihinana ny fampakaram-bady. Ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no dirana eto nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia asiana izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatorony tongony aman-tanany dia areo any amin'ny maizina ny velany izy, ano izy ny fitomanina sy ny fitrotroanify, fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Fa maro no antsoina hoy Jesosy, fa vitsy no fidina. Io andiny 4:40 io no anorenantsika zay fa mela belarana ho fampiorenana tokoa ny finoantsika, fa Andriamanitra tokoa dia tiantsika dia mamangy antsika, nefa mizaha toetrany fotsika koa izy, fa misy fo zay mandray azy ary misy tsy mandray azy. Ary rehefa zany dia miatra tokoa ny tenin'Andriamanitra, maro no antsoina fa vitsy no fidina. Ka ity andehan'ny tsoratra masina zay lazaintsika ety natondrorentsika ity hoe,
miteraka fahasairanan-tsaina ary ady hevitra amin'ny olona tsy vitsy izy io nahoana zao ny tenin'Andriamanitra hoy izy dia tia tokoa satria hoe Andriamanitra fitiavana izy ary dia miantso ny olona rehetra hiditra amin'ny fanjakana izy mba ho voavonjy izy ireny kanefa dia lazaina indray eto hoe misy ny fidiana misy ny tsy fidiana ary eto aza dia ny hoe vitsy no fidiana ka tsy fakana fanahy ve izany Andriamanitra ve maka fanahy ny olona sanatria izany i Jakoba toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo ka raha fitiantsika ny firindrany hevitra ao anatin'ity texte dia izao izy voalohany Andriamanitra dia tia ny olona tokoa dia mamindra fo aminy izy ary dia maneho fa tsy mbola manda antsika ny fony ary zany ny tenin'Andriamanitra androany alanenina izany dia manasa antsika izy ho aminy ho amin'ny fanasany dia milaza izany fa tsy mahafoy na mahasaraka antsika izy araka ny teniny hoe vehivava mety anadino ny zany amin'ono heno izy mety anadino izy nefa za kosa tsy anadino anao dia misy ny teny fikasana zay efa nomenantsika nandrisy ny herinandro ina le teny fikasana tsy hoe tonga eo amintsika fotsiny izy dia mangatsika fa te hiditra ao amintsika araka ny teny Jesosy hoe endro mitsangana ao am-baravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy a hiara isakafo amina zany hoe honina amintsika izy te honina araka ny ten'Andriamanitra hoe voan'ny olo ka honina ao aminy a zavatra lehibe zany ka na dia nafoy azy azy sika eny na dia niodina taminy dia mbola miverina mialanena amintsika indray izy dia mitaona antsika amin'ity andro ty koa dia manasa antsika amin'ny verenatsika aminy dia osotraniny zany aretim-be dia ny hoe ny fiodinana palahelo raha olona tena nandray fahasoavan'Andriamanitra nefa tsy mahatombo tsiraka izy tsy mahatombo toetra izy fa mieritrerika mirorosaina mifindrafindra rehefa avy eo tsy fantany sonikory aiza le tena vatolampy zay nakana azy zavatra tena sarotra izy io ary zany hita amin'izao andro ankehitriny zao nomenany Jesosy teto amin'ity toerany ity ary Jesosy feno Jesosy masina Jesosy tsy mamitaka Jesosy tokana nefa dia mora hodikodina zavatra foana rehefa mpampianarana zay tsy hita zay fotoka iorenany afa-tsy zao mitondra ho amin'ny fitaka ho fahaverezan'ny olona arak'izay ndray afako dia andro fanararaotra zao andro zao araka ny teny soratra masina hoe araroty ny andro azo anao ina ny soa atao tsy hoe ndia anao hiantrany namako tsy zay fa ho an'ny tenako dia mila itsy aho mila narina aho satria jambany zay fakoty tenako aho na jambany sitrapoko aho na jambany fahazarako aho fara miodina ahy efa tsy ho intsony ary zay tokoa ny tenin'Andriamanitra inareo miantso izy aiza ianao tombo aiza ianao ho avy eo izy ka tsy tia rehetrrehetra raha tonga zanak'olona mohahita finona ety ambonin'ny tany va andro fanararotany zao ry avako satria raha Andriamanitra mamangany mbola miantso asy ianao hoe avia ianao dia lanitra misy sokatra ho asy ho anao zany aza atao hoe mora mandray zany fa ampidinin'Andriamanitra zay tompony tany sy ny lanitra eto amiko ny lanitra dia foana ny elanelana zay no planin'Andriamanitra zay anterina amintsika amin'ity andro ity manoloany zany fanasan'Andriamanitra feno fitiavany zany nefa ary ambony reny misy tokoa ny manaiky sy mandray ny fanasany manohiny izany hoe tia ho tompo ary dia tonga fa misy kosa indrisy ny manda ary manilika ny fanasany arak'izany dia ny olona no azo lazaina fa efa manavaka ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra ny olona no manavaka ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra ary noho izany dia tsy mahagaga raha manavaka ny olona koa Andriamanitra ka miteny amin'izao teny zao hoe fa maro no antsoina izy fa vitsy no fidiana voaraitsika tsara zany mba tsy amiko no imonimonna ka hanometsina an'Andriamanitra hoe mizahatavan'olona ianao tompo sanatria zany Andriamanitra tia indrindra tsy mizahatavan'olona rehefa zany ona marina tokoa moa fipetraka ty teny hoe maro no antsoina fa vitsy no fidiana maro no antsoina milazany amin'ny toetra an'Andriamanitra na ny toepony io tia ny olona rehetra ary tia tokoa dia miantso ny olona rehetra tsy hakanavaka izy dia maro tsy ary voatanisy reny antsoiny reny mandeha any amin'izao tontolo zao toriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra iraka izany zay mitory ny fitiavan'Andriamanitra ka ny antony etsony raha ny tenin'Andriamanitra zay nivakitsika teo dia zao misy fampakaram-bady lehibe zay fa nomaniny ary ty fampakaram-bady lazainy ity dia manondro lazainy soratra masina hoe fampakaram-badiny zanak'ondry ka izy azo mivady ampakarina raha soratra masina dia raha toa hoe fiangonana
tsy ireo fa fiombonana zay rehetra nanaiky ny fanasany izay mino azy mandray azy matahotra azy ty azy manompo azy amin'ny famarinana araka an'Andriamanitra izany araka ny Deutéronome 10:20 hoe izao ny tadiavin'i Jehovah aminao no ty azy sy hanompo azy dia anaja ny fitsipiny dia ame voninahitra azy. Maro no antsoy miaraka izany fa vitsy no fidina, fa vitsy no fidina. Inona ny hevitry ny teny hoe fa milaza zany fa tsy araky ny amaroan'ny olona antson'Andriamanitra no amaroan'ny olona zay manokina zany hoe mamaly ny antsony hoe inty aho tompo fa vitsy aza ireny koa no hoe fa vitsy no fidina dia azo tiana hoe sangy na hoe sangindrisy vitsy no fidina. Ka aza atao hoe satria tezitr'Andriamanitra dia manao andolo-po izy dia vitsy tsy misy an'izany tsy ao aminy zany fa marina izy zay ihany no antony. Ary manoloana izany tsy sitrak'Andriamanitra ny avy en'irezany ratsy fanahy tokoa saingy zao no sitrapon'olona vitsy no fidina. Araka zany inona no hevitry ny hoe fidina riavako dia izay azo raisina na iverina homendrika na horaisina hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra na hamarinan'Andriamanitra na diovin'Andriamanitra ankatoavin'Andriamanitra zany hoe fidina ka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra tokoa akoatra ny voalaza ny mpanompon'Andriamanitra teo momban'ireo hoe virjiny folo samy diovina kanjo rehefa avy eo tsy niazona ny sasany dia solika avy taizake dia ny tenin'Andriamanitra dia ny finoana. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra koa ary amin'izany hoy ny tompo irsolany atsaha ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela izy. Izy ho vavy manodina amin'ny kisombary ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela izy. Matotoko fa 420 zany 700 ary dia toy izany koa tarina ansaitsika raha ny ten'Andriamanitra aminazy hoe dinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana. Ary amin'izany andro zany dia nisy niara-mivavaka teto amin'ny tobo valo amin'ny 300 ty 720 hektara ny anankiray ho raisina ary anankiray avela. Tsy zany koa azo ampiarina ange zany mandiniako tena zay tokony tena koa ka ilit'Andriamanitra satria tsy fantatra ianao izy sarotra zany. Milaza zany fa tsy ahidirana foana ny fanjakan'ny lanitra fa misy tompo ny fanjakan'ny lanitra ary ny tompo mahalala ny azy hoy ny soratra masina. Timoty 2:7 ka raha ny mahaolona antsika ravako dia tsy haitsika antao antery tokoa ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zay tsy haitsika kosa dia Andriamanitra no mahay azy satria izy no tompony. Fa voasoratra hoe Kristy Jesosy zany dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranony raha toy izitsika hazontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana dia ny finoana zany sy ny firavoravoana momba ny fanantenana dia ny fiantoroahatsika ny fiandrandrahantsika an Jesosy zany ka ny ten'Andriamanitra hoe andrandrao ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Hebreo 4:5. Araka izany dia miantsotsika izy mba ho tonga eo aminy ary hiditra ao amin'ity hoe fanasana ambony sy masina indrindra zay fa nikaranakarain'Andriamanitra. Ahoana ny amin'ny fanasan'Andriamanitra tsy inona ny hevitra io fa fanasany noho ny fitiavany antsika. Alazaina hoe fanasan'ny fitiavana io satria mariazy ange io izy amintsika ny tsy fany raha hoe mba azo fanasana monjy mariazy zay izy io. Ianao tsy miantoka anin'inona raha azo lazaina ndrendra anao hoe tsodramy mariazy tsy araka an'izay hoe sara-tsakafo ao nomenao fa nihinana nihinana zany any izy io. Dia maherezy nareo manao mariazy anangona be satria rehefa manao mariazy ianao tsy ho an'ny tenanao fa ho an'ny hafa. Sary ange zany tarihana saitsika zany no manana Andriamanitra feno ny zavatra rehetra halavorary ny fanasany mba hampifaly ianao mba hamonjy ianao tokoa ary tonga anao ho ampoko ny fahasoavany satria fitiavana izy. Andriamanitra dia fitiavana ho izy aminy koa arak'izay raha nisy ny adihevitra hoe haka dia ty izy nefa dia hoe misy fidina misy raisina misy tsy raisina misy arina tsy a hifaly amin'ny fahaviarezan'ny olona va izy anatry zany tsy hifaliny amin'izany izy rehefa zany dia ahoana tokoa moa ny tenin'Andriamanitra mpatsivona antsika ny amin'ny hoe tena hevitr'Andriamanitra ny amin'ny mpanota tsy ahivina araka an'izany
voalaza ny Ezekela mpaminana marina koa nampitenena azy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo raha verina koa Jehova dia tsy sitrako ny ahafatesany ratsy fanahy izy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho verina izy. Ezekela toko fahatelo amby telopolo andiny varika ambin'ny folo zany. Arak'izay Andriamanitra tsy mamana meloka foana ny mpanota fa tia ny mpanota hiverina aminy. Ny ten'Andriamanitra hoe mampiseho ny fitiavana antsika io izy fa fony mbola mpanota sika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina 10:20 zany. Rehefa zany iza no manameloka, iza mbola afaka hanameloka hoe ianao saza miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa niraisin'Andriamanitra ka anao amarininy Kristy Jesosy nefa maty ny soratra masina eny sady nitsangana tamin'ny matotroka amin'ny toetra eo amin'ny tanànakavanan'Andriamanitra ary manao minina izy mitsara avy manameloka mifona ho antsika izy. Romanina 9:7 ary na dia Jesosy tokoa azy fony tetỳ an-tany raha nety ny sasany teo aminy lay vehivavy tratra ola-tanana na ditra zay nanao tsy mety avy nijanganjanga-tany aoka ianareo hitorabato zay nareo tsy nanota taminareo dia niala tsirairay satria na tsy aro tena zay eo voalaza moa mitantara hoe nanorana teo Jesosy mety ny fahatsony ndraiky hoe nisoratany tsirairay avy fa ny tompo tsy mba manala baraka olona zao mananatra izy dia ty ranona asa azafady rakoto dia zao nge ny fahatsonao tam'izao marina dia nitsoka farany nakaizy ireo i Jesosy tsy nisy tsony dia ao no nyteny tompo tamin'ity rahavehivavy za koa dia tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony kosa ianao mba tsy ho faty anao. Inona rehefa zany no antony mahatonga ny olona tsy ho afaka miditra ho amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy afaka hanohina ty hoe fanasan'Andriamanitra ho amin'ny fanjakany ity tsotra dia zao manda ny fanasan'Andriamanitra. Zay le tenin'Andriamanitra nasainy izy ireo rehefa amin'ny 7 rehefa naneraka amin'ny mpanompo ny antso izy dia ahoana ny nataon'izy ireo tsy nety ho avy izy ireo ary ireo sisa rehetrarehetra dia mitovy amin'izany ihany nanda izy ka ny fantaniana so mba nanda koa izy fa satria tsy lavoravy ny fanasan'Andriamanitra sanatria zany ny olona tsy mahalala ny abe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny angeza ny voninahiny ary ny alehibe ny famondram-pony indrindrandrindra na koa miaraka amin'izany miavona izy tsy te halala izy dia zao hamaivaniny dia tsy miraika izy dia ampiny fialantsiny eo ny 15 samy lasa nandeha ny anankiray amin'ny sahany ny anankiray amin'ny varony tsy eo anay zay fanasan'Andriamanitra fa dia mihoaka amin'ny sahany mihoaka amin'ny varony mihoaka amin'ny fitadiavam-bolony maty ary loha satria zay mamafy ho an'ny nofo dia mijinja fahasimbana vokatra zany atakaro ny fanomezany lanitra ny zavatry ny tany mitandre mitsika ravana ratongeto tsy ny nofo ihany fa zay maritra mandrakizay dia Jesosy zay ny tena mofo azo mantoka dia mofon'Andriamanitra zay midina avy any ambony fiainana mandrakizay. Ao raha teo ny faratsin'ny olona dia inona moa nataony tamin'reto mpanompo tokoa sambotra ny mpanompo ny mpanasa izy dia nisetrasetra taminy ka namono azy nitorabato ny mpaminany zay ny rahana halan'ireo halany satria ratsy ny asany zay nange ny tena azony ary nisy tantara farany eto dia hoe anankiray mba nanaiky ihany dia niditra tao nefa tsy mendrika izy fitafiny tsy famendrena lehilahy tsy ny akanjo fitondrana fampakaram-bady ny 1:12 tsy nandato koa fa nanaiky ny antso ao fanasana saingy tsy nahay nanaja tsy nahay nanome voninahitra an'Andriamanitra ny akanjo izy fa tsy akanjo fanasana fa ny akanjo palotona mety ny teo masina ary masina indrindra ny fanasan'Andriamanitra ho asianao tsy maintsy diovina tokoa amin'ny rano zanak'ondry zay manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay asan'ny devoly ao amin'ny olona akanjo masina mampitafian'ny tompon'ny olony miala amin'ny akanjo palotona izy ny olona ty velany raha oharina amin'ny fanasana dia mety nahitany olona lahy io haka dia ao na tokoa moa izy io nto hoe samborony izany laviny izany mijery ny ivelany olona fa Andriamanitra kosa nahita ny tena toetrany fotoa amin'ny fony ary io akanjo ny fony io nahitan'Andriamanitra azy mety iraratra ivelany izy amirapiratra ivelany izy dia taitra ny hany dia tsy misy mahay akanjo tahaka an'izany kanefa ny ahitan'Andriamanitra azy dia ratsy ny fony tahaka an'ireo faritra eo feno rombaka sy fahononana ka tsy afaka nome voninahitra lay manasa azy manoloana zany dia tsy maintsy mamaly tokoa Andriamanitra ary mamaly zay rehetra mandà
sy manamavo ny fanasana izy dia naona tokoa izy mamaly ny olona tsy otra ny antony satria masina izy ary marina izy dia mamaly ny olona izy araky ny asany ny soratra masina sy araky ny fihevitry ny fony izy nge tsy tonga hanameriko araky ny teny Jesosy ohatra izy tsy tonga hitsara zao tontolo zao na hanameriko azy fa hamonjy izao tontolo zao zao kosa zay mandà ka tsy mandray ny teniko dia manana zay mitsara azy ny tompo ny teniko zay nolazaiko zay ihany no hitsara amin'ny andro farany satria izaho tsy ny teny ho hafa ny raha izay naniraka izy nandida zay olazaiko sy hotoreko inona ny hevitra zany teny zany inona mo ty teny nampilazaina an Jesosy inona no ambarany ny antiny fafito dia milaza ny amin'ny hoe tesitra ray mpanjaka naniraka amin'ny miaramilana izy dia nandringana zany mpamololony zany sady nandoro ny tanànany fandringanana zay ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mpanao ratsy miaraka amin'izany dia niarina ny velany fanjakan'Andriamanitra araky ny teny hoe anivelany fahatafitohinana ary lozany zay mahatonga fahatafitohinana zany hoe zay mampiditra fahatafitohinana ato amin'ny ankonan'Andriamanitra satria masina ho azy ny ankonany masina ny fiangonana nefa hain'ny olona mandoto ny fiangonana amin'ny resam-ponany ka haran'Andriamanitra io sa mbola tsy mamaly anao zao kehitriny zao ny tompo dia aka dia alao hitory eo alao hipopoka eo rehefa idony io dia nampikabarana milaza hoe tahaka ny torabato an-danitra io tsy era aminao izy am'izao amaly anao ary zay ny sarotra amin'io rehefa mamaly Andriamanitra dia tsy miera izy hoe ahoana no hevitra ao valiko ianao ino namaliko anao ary ny zava-doza dia zao mianika eo misonenika eo amin'ny faratsiana ao tsy famarina ny olona mandra-pahatonga ny fotoanandro hay Andriamanitra mihitsy manamasaka ny vo azony manavaka ny azy hoe ianao dia tsy vidina satria tsy nena mevonatra an'Andriamanitra ary na ny velany afatoro ny tongony amantarany mo izy ary ho an'ny maizina ny velany izy tsy misy tsy fantatro tsy misy firampirarahany aminy za tsy mahalala azy ary izy tsy mahalala any hoe fotoamanina zototeo anify sarotro zany teny zany nefa tsy maintsy ambara izy satria zay ny soratra masina ahoana ny amin'ny fihetsika tokony ananatsika manona izany fanasan'Andriamanitra zany tsotra izy dia hoe manaja zay masina ajao zay masina masina ny fanasan'Andriamanitra satria masina Andriamanitra ka zaka ny olona tokoa ny famasinan'Andriamanitra satria maloto ny olona riavako nefa voasoratra hoe zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo izy tsy hoe tsy tiany Jesosy izaho tsy ahita azy fa tiany indrindra isika ahita azy fa io aritona manajamba io no halany io ka tiany esorona rehefa niaretany hatramin'izay ka hatramin'izao tsy zakany olona tokoa ny fahamarinan'Andriamanitra satria ratsy ny asany ary satria tsy ao aminy ny fitiavana ny fahamarinana dia tafitohany izy rehefa mandre ny teny Jesosy milaza mazava fa ny mino ny teniny dia izay mandray azy matoky azy mame voninahitra sy lanja ho azy dia izay mino no hovonjena fa zay tsy mety mino kosa zany hoe minimandà no elohina dia mbola hovakina amintsika koa iteny io satria rehefa avy ny torina sy nampianarina tamintsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fahamarinana indrindra safidy no apetrany dia tanteraka araky voasoratra hoe ho avy ny andro re tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy tsilema ho izy ary tonga zany ankehitriny andidy sofina izy hoe mankaleo anay zany tsy zakanay dia amory mpampianatra ho azy araky ny filany ary izy tsy azo azo nahy mihitsy ny fampianarana izy iny raha ny mahafinaritra kosa ny fampianarana izy iny satria manasoaso anay izy iny zay dia manasoaso ny fahotana atao aminay tena namanay izy iny satria mitovy sitrapo dia ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka ivery amin'ny anganongano tsy soratra masina tsy misy tsilema intsony ny tadiaviny fa fampianarana hafa to miendrikendrika fivavahana to miendrikendrika soratra masina to miendrikendrika fampianarana ka misantoka no miasa amin'izany nefa zay rehetra ataon'ny olona isorana ny tompo tsy asaka nanao vina ny asan'Andriamanitra dia nitsarany ny marina sy ny tsy marina zany tsy maintsy hiatra ny fitsaran'Andriamanitra ary zany toetra ny olona tsy maintsy ataony io riavako mba tanteraka araky voasoratra hoe mba ho amarina amin'ny teninao ianao io moa dia tenin'ny Paoly zay ndraisiny avy amin'ny Salamy faraika amin'ny dimapolo satria be ny ady hevitry ny olona dia hoe any amin'Andriamanitra aloha dia izao dia alangy zany jiosy zany tsisy overy zany tsy nisy misy overy ny jiosy ary firenena jiosy indrindra nataon'Andriamanitra ohatra ho andinitsika tena rehefa mafy
mazo ny Israely tratrakatereny izy vonjeo zay Andriamanitra dia mamonjy ve ny tompo sa tsy mamonjy tena mamonjy izy dia maniraka ny Gideon izy voalaza teo afaka indray dia hoe tsy ianao namonjy anay dia tahaka ny hoe namonjy anazy teo am-piaratanan'ny Farao sarotra be ny reny zany mihita ranomasina zany izy nisy tamin'ny tantara tsy nisy zany ary tsisy mandrakizay io zany zavatra sarotra be nge zany fa sary na endrika zay aseho antsika ny hoe tsy misy hoe tsy hain'Andriamanitra indrindra ny amin'ny famorambony dia maneno heriny izy hamonjy antsika fa rehefa afaka ny Israely miakatra tany an-tenibohitra Horeba Mosesy dia ino nataon'izy ireo niomoka indray tamin'ny sampy angony daholo ny volamena firavaka kavina sy ny sisa zay azo tany Egypta ireny ataovy ny ombola verina manompo sampy izy tian'ny olona manompo sampy maty fa tsy an'Andriamanitra verina mba ho amarina amin'ny teninao anao ary hery rehefa manana ady ary ambara amin'izany fa Andriamanitra tokoa dia Andriamanitra tsy toa ka matateraka amin'ny teniny Andriamanitra mahery ka miasaka tsisy asakana arainy mandrakizay izy mahay mampitoetra antsika ary izy verika any ao amin'ny fanjakana izay anasany antsika malohany zany inona no andraikitsika malohany zao hoe fanasan'Andriamanitra ary fidianan'Andriamanitra zay mendrika hiditra ao na tsy hiditra ao ny andraikitsika dia ny misafidy dia ny mahay misafidy ka hay isafidy ary isafidy zay tsara ankasitrahana ary marina eo anatrehan'Andriamanitra tsika fa hoy ny tenin'Andriamanitra miantso ny lanitra sy ny tany an'io vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanondronana mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia ny hotian'Andriamanitra ao an Jehovahandriamanitra ao ka hiain'ny feony sy hifikitra aminy zany no fiainanao samaroany ny andronao dia eto rony mitoko fa 30 ry avako nefa 20 sy 20 isan'andro ataovy manoloana anao hiteny io fidionareo anio zay hotomponareo ho Jesosy izay mba ho velona ianao ka ny tokony atao amin'izany dia manantitra satria fampianarana izy ty zay mety efa raitsika ny voalohany tokoa araka zany dia hoe mandinika sy manavaka ny marina sy ny tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra dia zay araka ny sitrapony sy tsy araka ny sitrapony zay ankasitrahany sy tsy ankasitrahany faharoa rehefa mazava tsara izany ary eo moa dia matokoa ianao fa ny fanahy masina nge dia amin'ny fahazavantsaina anao dia mahay mandray fanapahan-kevitra ho an'Andriamanitra tokoa fa azo lazaina fa Andriamanitra dia mifidy izay mifidy azy Andriamanitra mifidy izay mifidy azy taraka ny teneniny hoe momba izay momba azy izy mifidy izay mifidy azy izy momba izay momba azy izy tantara faharoa toko 10:12 zany rehefa zany ka nifidy ianao ary mifidy zay tsara dia mifahara ary miorena amin'io safidy tsara zay no raisinao io aza mivadika aza miovaova aza miroarosaina indrindra satria fantatsika fa andro zay izan'Andriamanitra toetra ny olona rehetra mona ambony tany zany zao andro ankehitriny zao ry avako tsy hoe ny devoly fotsiny mandrovotsy fa Andriamanitra mihitsy mizaha toetra atsika tsirairay avy hoe miazona ny fonona marina va sa tsy miazona miorona va sa miroarosaina ty mihain'ny feon'Andriamanitra ambony feo hafa rehetra sa feon'olombelona na feona devoly safidy apetrak'Andriamanitra amintsika tsirairay avy satria andro fitsarana mialohan'ny fitsarana farany zao andro misy atsika zao rehefa zany mijoroa amin'ny fahamarinana dia amin'ny finoana marina an'Andriamanitra sy ny tahotra an'Andriamanitra mba ho tsy manatsiny isika sady tsy misy fitaka dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy hoy Paoly na manana trosa eo amin'ny firenena zay meloka sy maditra mba isehontsika tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo zao mihazona ny teny fiainana Filipiana toko 2 zany 5:12 mikasika izany dia misy ny fanambarana zay meny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika teto zao avy izy Jesosy hoy tsy tia mamila fila na maka fanahy ary tsy azo ampifilafolaina izy ny anazy rehefa eny dia eny ho antsika koa zany aoka ny eny ho eny manaraka izany Jesosy tsy nanenina ny amin'ny olona zay nariny sarotra be io teny io tantara teto zany tamin'ny fotoan'andro mantsy ndeha andeha mpanompon'Andriamanitra dia hoe ho aizy ianao da misy zanako miantso zanako io zao izy andeha ranona hay moa izy dia nikenikeo na tsy mandeha ianao misy fa mijanona
amin'ilay fitiavan-janaka moa dia zay nataony mama teto fa ahoana moa ny siany te mba raha sitraka koa mamiraha fo dia niomana any vetivety tsy hitany teo ntsony Jesosy fa nakaiky izy teo tsy ela dia miverina izy teo iny tombo taminy avy nanary azy ao izy na ino anao na tsy ino ianao hain'Andriamanitra ny mamonjy ara-nykony mamery ny olona fa tsy tiany aho very mialanenina izy ary matoa mialanenina izy dia satria tsy anenina ny amin'izay safidiny koa sy ny fanapahan-keviny amintsika engany isika rehetra arak'izany izy mba samy afaka ny fanadinana lehibe andro ny fanadinana zao fanadinana ny amin'ny finoana na miazona tsara na tsy miazona ka ny fandikany zany dia sotre tsara fanasomora fo Andriamanitra kanefa tandremo aza ataoko totoa ny aminy toy ny soratra masina aza mety fitaina nareo i Paoly ho an'ny Galatianina Andriamanitra tsy azo vazovazina ary izy koa tsy mivazovazy sanatria zany fa zay afafon'ny olona nojiny zany zay mamafy ho an'ny nofo dia mijinja vazombana avy amin'ny nofo zay mamafy ho an'ny fanahy ho an'Andriamanitra koa sy ny famarinana dia mijinja fiainana ary fiainana mandrakizay fehitsika zao dinika fampiorenana zao hoy ny tenin'Andriamanitra efa tombotra tokoa ny andro lehiben'i Jehova eny efa nitombotra sady miafaingana indrindra izany teny raisin'ny mpinompon'Andriamanitra teo moa dia tamin'ny Apokalipsy miantombotra ny andro aza sina kasetsony natsonidy zao n'apôstôly io ka ty teny zay nitenena atsika hoe antombotra ny andro lehiben'i Jehova dia zay efa nitoko voalohany efatrany io andiny fefatra ambin'ny folo arak'izay tsy ten'Andriamanitra ho verina izany ao anao fa mampitandrina atsika kosa izy mba tsy ho diso eo anatreny zay fa niantso sy ny fidetsika fa mampitandrina ny soratra masina hoe raha azo atao amin'izany fotoana zany ary zay ny andro ankehitriny ty na dia ny olom-boafidy aza ho izy dia ho fitahina zany hoe raha tsy nitandrina izy dia miala amin'izay efa niantsony ny tompo azy ny afatra ao antsika raha mini manota isika ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra no ny ota intsony fa fiandrasana matahotra ny fitsarana ary fahatezerana amin'ny rehetra zay andany ny fahavalo rehetra kosa Hebreo 4:20 ny toerana zay fidin'Andriamanitra tahaka zao dia vavahadin'ny lanitra zay sokafany tokoa ka tsisy anidy kanefa tsy sokatra mandrakizay fa misy fetra izy ary tsy zay rehetra te hiditra ao dia ho tafiditra ao fa misy fepetrana izy ary misy lalàna raha misy efa nandray ny famonjena miny manota daona ho izy miala amiko tsy fantatro ianareo mpanao meloko arak'izay miasa tokoa mitahotra sy niofotra atanteraka ny famonjena anareo fa Andriamanitra lehibe izy amin'ny fitiavana lehibe izy amin'ny famindram-po fa lehibe koa izy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinany ny tenin'Andriamanitra zay menantsika tamin'ity andro ty hoe fa maro no antsoina fa vitsy no fidina sanatria tsy fanakiviana ka ilaza ianao nataony devolo hoe dia ianao efa be loatra ny fahotanao dia efa tsy ao anatin'le hoe tsy fidina mandrakizay tandremo zay ny devolo manao anao amin'izay fa ny tompo dia tiany isika ho tafiditra ny tendriny dia izao fidina tokoa ka tsy manakivy ahy izy fa mampitandrina kosa ary mampahery fa tian'Andriamanitra tokoa isika handova ny fanjakany ary rehefa zany dia tsy ho lavina amin'ny andro zay tongavan'i Jesosy na ny amin'ny andro iverenany na ny amin'ny andro akany asy ianao satria tsy misy mahalala ny ora na izaho na ianao dia hiditra amin'ny fanjakany dia handova amin'ny fanjakany dia ho zanaka zay mitoetra amin'ny tranon'Andriamanitra raitsika dia manaiky ny anjakany fitapahany feno aza mierikerika ary avako aza mierikerika rehefa kaiky Jesosy manto dia le zavatra ao anaty hitanao zay izy zay le fiasan'le devolo anahy ianao izy dia tsy avelako ianao tsy maintsy rombahina izy ary zany mandrombahana ampiandry azy hoe avy ianao sarina amin'ny afo satria matotonga eto amin'ity toerana ty ianao dia Jesosy rehefa nanomana toerana ho anao ry voafidin'Andriamanitra dia hoy ny tenin'Andriamanitra zay ny fidiny no antsoniko zay no antsony no amariniko ary zay no marininy ho tafiny voninahitra malalaka tanteraka ny fon'Andriamanitra fa fantany azy ary ny azy koa mahafantatra fa Andriamanitra ty amin'ny fitiavana mandrakizay rehefa zay mitoera tsara mba azon'i Jesosy tokoa miverina mandray ianao miteny hoe sambatra ianao mpanompo tsara sady mahatoky tamin'ny finoana zany midira
amin'ny fifalian'ny tomponao ivavaka sika riavako. Andriamanitra tia indrindra anao ary mahagaga amin'ny fitiavanao, mahagaga indrindra koa ny amin'ny fitondranao, ary ny fananaranao tsy ho fanameloana anay fa fanitsiana ny dianay. Fa rehefa tia ianao dia tia hatramin'ny voalohany ary tianay hatramin'ny farany ka tsy tia ny averezanay. Misaotra anao zahay Jesosy io, fa misy ary maro tokoa ny rivo-panahy, ny rivo-pampianarana, onja maro samihafa zay mety hampitodika tsy hijery anao, mampieritreritra anay tsy hitanao, tsy hifikitra aminao, ka hoy ny teninao hoe mifa ara tomoera tsara aza miova ry fanaka voafidy. Nataonao sarobidina dia toy ny tanimanga azy zay Jesosy eo anatrehanao, nefa no amasininao no amarinao, tafinao voninahitra ary teneninao tokoa hoe zanako ianao, oloko ianao. Ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy tompony finoanay sy mpanefa azy mandrakizay mandrakizay. Amen.